Mbola faly miarabanao tena koa atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia ankasitrahana hatrany ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao amin'ity androany ity isika dia resaka lohahevitra anankiray miavaka dia ny hoe aza menatra manao hoe amenina sy aleloia. Aza menatra manao amenina sy aleloia. Ireo voambolana anankiroa ireo indray no resantsika amin'ity androandroany ity. Mino fa voambolana efa tsy vaovao amin'ny sofiny rehetrarehetra intsony ireo voambolana hoe amenina sy ny hoe aleloia ireo. Ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao dia lasa mamenatra ny maro mamenatra indrindra fa ny kristianina ny mampiasa an'ireo voambolana ireo satria lasa ampiasain'olona izy ireo mba ohatra hoe ataon'olona fampiomezana, anaovan'olona karazana ohatra hoe anenjehana ny olona maro, anenjehana kristianina rehefa mitenen'ireo fa ny zavatra mila fantatritsika dia izao hoe mialohan'ny zavatra rehetrarehetra aloha dia tsara foana ny mahafantatra ny tena dikan'le teny izay anaovan'le olona fanenjehana na fampiomezana izay vao mampiasa na tsy mampiasa an'le teny isika, satria maro amin'le olona manaratsy an'ireo teny ireo tsy mahafantatra ny tena dikan'ireo teny ireo dia ny ankamaroan'ny olona lasa ohatrany hoe heverin'olona hoe fomba mpiangonana hoe ny fiangonana zandry ny tena mampiasa an'ireo teny ireo na ohatr'izany fa tsy idirany hoe fiangonana na hoe doctrine na hoe fotom-pampianarana ao anatin'ny fiangonana le izy fa tenin'Andriamanitra ireo voambolana anankiroa ireo. Tsy olombelona namorona an'ireo voambolana hoe amenina sy aleloia ireo fa avy ao amin'ny soratra masina le izy Andriamanitra no namorona an'ireo voambolana anankiroa ireo ka ho raisika voalohany zany le teny hoe amenina. Ny dikan'ny teny hoe amenina dia hoe ho tanteraka tokoa ane izany. Ny amenina tsy midika hoe vita, ny amenina tsy midika hoe famaranana vavaka hoe rehefa tapitra ny vavaka dia amenina ny amaranana anazy na hoe vita ny vavaka dia amenina no amaranana anazy tsy izay ny tena dikan'le hoe amenina fa ho tanteraka tokoa ane izany. Izay ny dikany hoe amenina. Zany hoe raha misy tenin'Andriamanitra zany izay tononona aminao na hoe tsodrano tononona aminao dia manao amenina ianao mba hatanteraka an'le teny eo amin'ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Koritianina voalohany Koritianina faharoa azafady toko voalohany 9:20 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe nafiry ozy izy nafiry teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenina. Nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenina. Zany hoe ny fanaovana amenina dia ny ahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zavatra tsy hitako izay zavatra maharatsy an'izany hoe ho tanteraka amiko ny teny fikasan'Andriamanitra, zavatra tsara be izany fa lasa ohatrany hoe avilon'ny olona le izy dia ohatrany hoe zavatra mampiomehy dia lasa tsy ampiasaintsika zanak'Andriamanitra fa natao an'ny kristianina, natao an'ny zanak'Andriamanitra izany voambolana izany. Ny voambolana faharoa dia hoe aleloia. Ny dikany hoe aleloia indray dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra, voninahitra ane ho an'Andriamanitra. Teny mahafinaritra be zany. Tsy hitako ihany koa izay maharatsy ny fampiasana an'izany teny hoe aleloia izany. Tsy resaka fomba mpiangonana izany na hoe izay any amin'ny fiangonana zandry no tokony mampiasa an'izany fa ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra na aiza fiangonana misy azy rehefa tena mahafantatra ny dikan'izany hoe aleloia zany voninahitra ane ho an'Andriamanitra ny dikan'le teny dia tsy tokony mampaminatra antsika zany mampiasa an'izany teny hoe aleloia izany ary tsy tokony atahotra isika sao dia hoe tsaran'olona ny amin'ny fampiasana an'izany satria manome voninahitra an'Andriamanitra izany teny izany. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany toko faharoa 9:30 dia milaza hoe Andriamanitra dia miteny hoe izay rehetra manome voninahitra ao izy no omeko voninahitra. Amin'ny fotoana ny olona anankiray manome voninahitra an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra voninahitra. Ka ny fanaovana hoe aleloia zany dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra io teny io. Tsy fombafomba mpiangonana io teny io na rafitra napetraky ny olona fa Andriamanitra ny nametraka an'ireo teny io ka tsy tokony menatra isika kristianina
Ireo teny ireo dia teny fampiasan'ny any an-danitra ireo teny anankiroa hoe amenina sy aleloia ireo tsy olombelona teto ambony tany na mpanompon'Andriamanitra ny namorona an'ireo fa ny any an-danitra ny namorona an'izy io ao amin'ny apokalipsy 7:20 dia ny andininy faha-efatra dia milaza ny tenin'Andriamanitra le misy olona 420 zay any an-danitra dia milaza zareo hoe amenina aleloia. Hitanao zany fa ny olona pon'ny lanitra no mampiasa an'izany hoe amenina sy aleloia zany. Ka raha zanak'Andriamanitra ianao, raha olona efa nandray an' Jesosy ianao dia tsy misy antony tokony mamenatra anao ny amin'ny fampiasana an'ireo teny hoe amenina sy aleloia ireo. Ny zavatra mampatahotra dia ity hoe Jesosy dia niteny hoe zay rehetra menatra sy ny teny koa izy dia ho menatra azy ihany koa ny zanak'olona raha ho avy amin'ny voninahiny. Any amin'ny Luka 7:20 misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Noho izany isika zanak'Andriamanitra, isika kristianina efa manana an' Jesosy tsy avana rafitra fiangonana izy io, fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao aza menatra ny Jesosy sy ny teniny ianao. Fa raha menatra ny Jesosy sy ny teniny ianao dia ho menatra anao ihany koa Jesosy. Noho izany ampiasao ireo teny ireo, afaka ampiasainao izy ireo tsy tokony mamenatra ny mampiasa an'izany hoe aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra, amenna, ho tanteraka amiko anie izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Mino fa nandray zavatra indray ianao tamin'ity fampianarana androany ity dia mirary soanao hatrany tahiny Jesosy daholo.